Adidy ary tsy maintsy tanterahan'ny olo-mpanjakana ny fanambaram-pananana eny anivon'ny Braomaleo tena miady amin'ny kolikoly. Ny Bianco eto zany ny tiana resahana ho an'ny tompon'andraikitra ho anivon'ny ministeran'ny rano, ny fanadiovana ary ny fidiovana dia nindroso tamin'izay fanambaram-pananana izay izy ireo ialana amin'ny tsy fanarahan-dalàna ny tena antony nanatanterahana izao fanambaram-pananana izao. Ny hemitra amin'ny maridrefin'ny kolikoly na ny indice de perception de la corruption raha ho an'ny Madagasikara satria raha toka 2.30 amin'ny zato zany talohan'ny taona 2024 dia ny enina ho 4.20 amin'ny zato amin'izao fotoana izao araka nambarana tale généralin'ny Bianco handre amin'ny fidy Jean-Louis lasa 5.50 amin'ny zato amin'ny firenena 20 amin'ny zato Madagasikara araka ny filaharana napetraky ny IPC hatrany. Tout ça, c'est on en fait le ticket de Farah, on en fait le ticket de Farah, c'était un Farah des amis, la fondation d'Aïe. Il y a des stratégies dans le 2015, à peu près 20 septembre 2015, on a fait une stratégie contre la corruption. Nous avons même le cadre de l'éthique par la vacances, pour lui, à la rime. Zava-dehibe ny fandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay satria tsy ho vita amin'ny Bianco rery ny ady amin'ny kolikoly. Etsendan zany maro ireo zavatra tokony harenina tsy ny andro ny baikona araka zany fa dia tonga nanantanteraka fanambaram-pananana teny amin'ny Bianco eny Ambohibao ny stafin'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana izay notarihan'ny sekretera jeneraly ny Andriamatoa Andriana Melasola Laina noho ny tsy fahafahan'ny ministra Roland Ravatomanga mba ho fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny kolikoly. Tena zava-dehibe ny fanaovana fanambaram-pananana tsy vitany hoe voalaza ny lalàna izany fa tokony atao ary arahana fa ihany koa ho anay mpiasa rehetra tao amin'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana dia tao aorian'ny fanentanana izay tsy baiko fanentanana izay nataon'Andriamatoa minisitra dia resy lahatra izay fa tena zavatra anankiray dingana anankiray entina mampandroso ny ady amin'ny kolikoly tokoa ny fanambaram-pananana ho an'ny tompony ndraiky mpanjakana izay voatendry toy izao. Araka nambaran'ny tare généralin'ny Bianco handre amin'ny fidy Jean-Louis hatrany na dia ho aza ny tsy fahalavirarina dia himatimatisan'ny Bianco ny fifehezana ireo fandikan-dalàna amin'ny kolikoly eny anivon'ny sampan-draraha-mpanjakana amin'ny 2024 amin'ny taona 2024 kosa raha totosatra amin'ny farina ny paikady napetraka amin'ny ady amin'ny kolikoly dia tanjona ny hatratrarina ny noty IPC ho maherin'ny 10 amin'ny zato.